Fiovana nentin'ny tolona no mibaiko tanteraka ny raha iresaka isika fanendrena le Prime Ministre. Satria na tiana na tsy tiana na politika na tsy politika dia nisy tolombahoaka teo. Tsy maintsy atao zay ampifanandrify amin'ny fanapahan-kevitra rehetra eto a Madagasikara amizay tolona zay natao mivahoaka zay. Roapolo amby zato ny solombam-bahoaka nanaiky ny fanolorana ny anaran'io Prime Ministre io ho ny filohany antenimieram-pirenena. Tsy maintsy nosafidiana tao anatin'ny maro nefa ny Prime Ministre Eritsalamy Rajaonarivelo noho izy tsy voasarignitra ao anatin'ny politika sy ny fitondrana ny fandimby raha ny nambara ny filohany antenimieram-pirenena. Zava-dehibe tsy maintsy mipetraka tao anatin'izay zavatra zay mba tsy olona nanao politika na tamin'ny fitondrana teo aloha na tamin'ny fitondrana nandritra zay resaka politika teto Madagasikara izay no olona takiny ireo vahoaka malagasy rehetra zay nanao nytony. Salama done. Stonko ny zavatra resahako omaly makasika n'ity Prime Ministre vaovao ty. Niova eva tanteraka zany mikasika an'izy satria maly moa zany nirava tamin'ny dimy sasany mbola sakafo tampiasana tamin'ny enina de tamin'ny fito tonga tany an-trano de tonga de nanao vidéo. Satria ny zavatra hitako sombotsombony de hoe bras droit-ny Ravatomangy io de zay no natonga nanteny hoe oza hoe raha ohatra ka bras droit-ny Ravatomangy io tsy de olana loatra raha ohatra ka i Ravatomanga ny Pigadrana na Ravatomanga any ina mo'zany tsoka Madagasikara de oza hoe tsy manana ampimamba amin'ny ty Prime Ministre ty zany na amin'ny fianam-pireneny Ravatomanga raha ohatra ka sestany no mety higadra. Zay le zavatra tenako omaly. Ka mbola tsy nijery ny information rehetrretra fa tamin'ny alina de nahita ny information rehetrretra be de be nandefa ina moa zany lien taty amiko aty be de be nanazava izy moa zany olona Prime Ministre vaovao io de androany miova ny hevitra fafako le vidéo nataoko omaly ka manomboka androany dia za de miomboka-hevitra am'ireo rehetrretra tsy manaiky ny janonan'io Prime Ministre vaovao io. Be de be tsy nanaiky tao ny député zay nilaza fa tsy naheno akory ny fanapahan-kevitra tao ny ina moa zany ny CNZ zay nanao déclaration hoe ivory zareo androany de hita ny atao ny action tao faniriso indrindrandrindra faniriso. Asmantesa kodontak kodontak så jag funderar sig avfällsenamn bitte und wie viele Personen? Okay, notiert. Danke vielmals. Auf Wiedersehen. Tschüss. Azafady fa sady miasa any nefa mainka le information alefa de ina moa teniko teo de za zany androany zany ny hevitro manokana dia mitsipaka tanteraka an'io Prime Ministre vaovao io. Efa samy naneo ny hevitra daholo olo rehetrretra ka za tsy nazava ny hevitra tri tsisy fotoana zao fa aty ampiasana fa tolona raisany io ka raha faniriso no milaza fa tsy manaiky tanteraka ny Prime Ministre io no ny antony nazavainy tamin'ny vidéo omaly de manohana anazy tanteraka satria tolona raisany io mitovy ny tokony hiaraka hevitra zany raha ohatra ka manana tanjona de ny fanovana tanjo anankiray ihany na de samy manana ny heviny na de namoaka ny hevitra no omaly fa tanjo anankiray ihany ka rehefa mipesiny maro amin'ny mpitolona no milaza hoe tsy manaiky an'io satria io voalohany dia Ravatomanga zany fitorana teo aloha ihany de izy efa nivezivezy tany amin'ny BNI niaraka tamin'ny karana sy ny rehetrarehetra de eo koa ny tafiditra koa le karanaty IRG ASAHEM ohatsy zany de aveo indrindrandrindra ny frantsay ny tena miimposé an'io satria io rangahy io niara-niasa tamin'ny frantsay koa ka raha ohatra ka mbola dominen'ny frantsay eny ny fiainana Madagasikara
de tsisy fanovana. De eo koa laza raza Ferson zay nametraka sary teny hoe tsisy zavatra iova eo hoentany sy. Fa zay aloha de anomezako tsiny anao inga zandry laza za Ferson tsy mety tsony am'izao fotoana zao ny manaja tena. Marina fa olony ina moa zany ny fahendrena ianao, marina fa olona manam-pahaizana ianao tsy ohatrany retsy mitsoratsoraka tsy mianatra akory mivadika sy mitady seza tsy genrenao zany. Fa am'izao fotoana zao de ilaina ihany le miampôzy, ilaina ihany le brigade satria le adversaire anao olona tsy manana éthique. Ny adversaire ny olona mirangorango amin'ny toerana tsy manana éthique, omaly izy TGV androany izy mitady place atso, androany izy mifona olona tsy manana éthique, tsy manana henatra olo reo. Ka raha ireo no ny erahana ina moa zany amin'ny sehatra politika de tokony ianao tokony impôzy zandry laza za Ferson. De tsy voatoniky eto daholo izy daholo na ny hevitra fa na ny CNZ raha nisy ina moa zany lohandoany amin'ny CNZ anankidimy no laza fa ivory tamin'ny alina na ny tany hevitra ahoana. De za mbola sany ny hevitra fa androany ny hevitra de tsisy manaiky anio prime ministre vaovao io. Ny eo ihany ny eo ary potikitsika raha io tsisy dikany namonona tena terendalina reny raha ohatra ka hoe ny eo ihany. Ary zavatra tsy azoko ty filoha colonel vaovao ty tsy azoko hoe olona mba mandeha amin'ny fahamarinana sy amin'ny fivavahana ve de anaiky fitahin'ny olona na manaiky petsapetsan'ny olona na la France io na iza moa ny fitonana teo aloha sy misangodibodika. Ka zay no tenako aminareo amin'ny ty resaky fivavahana ty ry zareo hoe ampidirina fivavahana madio be diovina ny demony nefa de demony ihany io ny veriny io. Ka tsy haiko ina ny antony anadiovana ny avoloa amin'ny rano voasina, tsy haiko ino mandroaka devoly satraitra nefa devoly ihany io ny veriny io. Ka tsy haiko na tsy fantatry ny filoha vaovao na nomeny olona ny taolana le filoha vaovao fa ohatrany makivikivy ihany mieritreritra hoe filoha vaovao olona mpiandra olona madio nefa de anaiky ina moa zany ampidirana olona efa maloto anatin'le fitondrana de dinizoro zareo de aleo de efa tonga de tsy manaiky dinizoro tonga de aleo tonga de tsy pahana efa hita fa tsy mandeha. Rehefa natao ihany ny tolona de tiozana hatramin'ny farany ny tolona fa be de be ny laza hoe mbola tsy tafitra ny tolona ary zao la izy vao manomboka. Na ny vazaha raha mijery interview na vazaha ny débat na vazaha mikasiky Madagasikara de hoe nangalariny olona ny révolution nataon'ny tanora, nangalariny parao politika. De zay izy ka aza manaiky ry zalahy CNZ an'io premier ministre io fa raha ohatra ilainy zany de midina an-dalambe satria mbola tsy vita le tolona hatramin'izao. Anadionina tonga ny tanjona nefa atao tsy madio fa le eo ihany ny karana ihany nametraka an'io, ny frantsay nametraka an'io, ny zareo raha vatomanga sy raha ny rajola nametraka an'io de tsisy zavatra iova mihitsy de kataleo tsisy. Zay ihany ny afatra fa de ina moa zany mbola ivona reo CNZ de zay ny tapahana aza misy manaiky an'io de arako efa nametraka fa tsy anaiky an'io. De bonne journée d'or fa mbola tia ampiasana izao hitanareo mbola mandray telefona de bonne journée daholo. Zay ny position fa fako le vidéo makasika an'le ina moa zany hoe amiko tsy de olana le bradroandra vatomanga anazy fa tena olana le izy, tena olana le izy. De nasoroko koa ny couverture ko misy ny sariny filoha vaovao satria ohatrany mampisalasala ohatrany manahirana any mieritreritra ny objectivité sy ny franchise sy ny fadiovany anatin'le affaire matoa manaiky olona ohatran'ireny. Sura daholo fa de mitolona mitohy ny tolona raha za manokana mitohy ny tolona.